Tsy misy afaka manome atotanisa marina hoe firy ny isan'ny vokatra ny tontolo saina teto Madagasikara na ny tontolo saina nagasy na vahiny eto Madagasikara. Tsisy mahafantatra hoe firy marina moa zany zao no tena isan'ny mpamokatra eto Madagasikara. Ny anton'izay dia mbola vao eo an-dalan'ny hametrahana mihitsiny ilay antsoina hoe registre des professionnels, registre des producteurs, registre des réalisateurs, dia miaraka amin'izay koa ny registre ny œuvre, izany hoe ny zavatra vokarina mbola vao zao zany vao tamin'ilay lalàna tamin'ny 2017 iny vao hoe hametraka an'izany tsika eto. Ny azo tenenina zany mikasika amin'izany raha tsy miteny tontanisa dia mbola ao anatina sehatra mbola mikorotana tsika, tsy dia matianina amin'ny resaka famokarana aloha ny amin'izao, fa ao anatin'ilay hoe miverina mamelona fitiavan'ny olona sinema, miverina mamelona finiavan'ny mpamokatra hanao sinema, mbola ao anatin'izay zany tsika amin'izao. Izany sinema malagasy zany amin'izao tsika miteny izao aloha tsy mbola manana ny hoe inona ny tena malagasy ny sinema malagasy. Raha mijery horonan-tsary vahiny ianao to dia vao mijery ianao to dia hainao hoe zany zao style film frantsay, zany zao style Hollywood, zany zao style Bollywood, zany zao style Nollywood. Mbola vao ao anatin'ilay hoe mbola kolotsaina sinema malagasy zany mbola kolotsaina mbola zazavody, fa irina hoe mba ho zaza marorika io vetivety kely dia ahitan'le tena maizy azy ny sinema malagasy. Za aloha tsy mametsiny salle de cinéma eto raha ohatra izy ka mbola tsy mandefa film malagasy betsaka, satria io misy mba misy fenitra farafahakeliny ahafahana miditra ao anatin'io circuit-na sinema io, dia manjary simba koa le salle raha andefa zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy fa izay ny tanjona aloha ny ao anatin'ny samy mpisehatra ny sinema. Ary izay ny ifandreseko lahatra matetika talohan'ny sy ity fikambanana ity ary misy ity fikambanana ity dia mbola izay mihitsy ny ary tena ezahanao apetraka amin'ny samy mpiaraka misehatra na aty amin'ny mpamokatra tena te hamokatra zavatra farak'izay raitra ny mpamokatra, fa tsy afaka manoatra izy amin'ny zavatra eo ampelantanany. Tsy mitovy ohatry ny any ivelany hoe andany 1 million d'euros zany très petit budget vitsoiny zareo anazy, raha aty amintsika zany tena zavatra hafa mihitsy zany. Te hamokatra mitovy amin'ny zavatra vitany any ivelany tsika fa eo amin'ilay enti-manana misy lesoka kely tsika araka teknika fa zany afaka hioarana zany, fa ny enti-manana tsy mitovy. Eto manana mamokatra tsy mitovy ny sehatra ny tsena entinao andefasana ny zavatra vokarinao tsy mitovy koa ny fahefa mividy.